Roso amin'ny fanaovana fitsiriana avy hatrany aviation civile de Madagascar milohany anatanterahana amin'ny fanarenana ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka ho ny Tale Général ny ACM vaovao Alban Rakotoarso omaly nandritra ny fandraisan'ny fitantanana ny ACM. Betsaka loatra mantsy ireo lesoka hita nandritra ny fitantanana teo aloka antony tsy maintsy irosona amin'ny dingana io ho ihany nambarany. Ny fanarenana hoentina moa zany rehefa anariny ianao matoa ianao manarina dia misy zavatra simba zany misy lavaka be teo amin'ny fitantanana. Noho izany mialohan'izay fanarenana izay dia tafiditra ao anatin'ny politika noho izy ny fanavozana araka ireny teny nataon'Andriamatoa Prime Ministre Benjamin ireny dia anomboka amin'ny fitsirihana ny fanarenana rehetra. Tsy maintsy misy zany ny audit izay efa nirahantsika efa misy sampandranam-panjakana ao avy ao amin'ny ministera ary efa misy sampandranana efa nanomboka an'izay audit na fitsirihana izay. Tsy maintsy hivoaka ihany koa ny marina momba ny raharaha Boeing 777 misy 5 fiaramanidina mitondra ny laharana malagasy lasa tany Iran ho ihany ny Tale Général ny ACM. Araka ny efa fantatsika moa dia anjara andraikitry ny ACM toa ny makasika an'ireny raharaha makasika an'ireny Boeing 777 anakiran'ireny. Ny fanadihadiana efa mandeha araka ny polisy ary efa fantatsika any toerana na ny avy any ivelany dia miandry izay toerasika fa tsy maintsy hivoaka marina makasika ny. Nanaraka an'ireo dingana rehetra araka ny lalàna monina nendrena azy hoy Alban Rakotoarso. Vitaka angamba fa ny ataony hita ary ny rahantsika nalala izay efa voalaza teo fa nanaraka antsangazidava io tamin'ny antsipriany tsy voana tao anaty lalàna izay ny safidianana ny tenako moa zany eto amin'ny manaraka izay moa dia fantatsika tsara fa BDB ireo manam-pahaizana, BDB ireo manantsaina, BDB ireo atao hoe tsara toerana izay hitantsika ny tatana tia aviation civile de Madagascar ity kanefa fantatsika teny zao aiza ho aiza ilay orinasa dia izay milazaiko teo ny toko fitaka fa ny ataony bidina. Totosa omaly teny amin'ny ACM Tsimbazaza ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny Tale Général Ipsolo toerana sy ny Tale Général vaovao ny ACM. Boeing 777 ampolo ny atreto ireo voasaringitra amin'izany raha ny ango-baovao nampanatsona tamin'izany ny ministry ny fitaterana teo aloha sy ny mpiasa maromaro eo anivon'ny ACM voatanao amin'ny École nationale supérieure de la police vato avokoa ireo voatana tamin'ity resaka Boeing ity atreto ary isan'izany ireo tompony orinasa UDAN sy ireo olona noheverina nanome ny code transpondeur. Tsy miala mory ity raharaha ity ny FBI raha tena FBI amin'ny resaka juridication américaine marina tsy maintsy isiony anaran'ireo mpandrobe baiko hoy Serge Zafmaov. Ibaby irery ny raharaha ihany koa ny ministry ny fitaterana teo aloha raha anafina ny marina raha ny faneho-kevitra hatrany. Rehefa izy ny ibaby irery anio dia aleo izy ahita raharaha ao. Io ne zany izy ne zany mieritreritra fa mbola ny afindrafindrao fanaony zareo teo aloha io zany hoe azadino fa izy efa amin'ny secrétaire général ny présidence dia tamin'izay fotoan'izay nasorona izy fa nisy zavatra tena fitantanam-bola mpanjakana zany le resaka le poinçon sy le hologramme dia nasorona izy nefa rehefa avy eo rehefa nasorona izy dia mbola nitazomina ihany le système ny tiako resahana zany hoe sao dia heveriny hoe mbola kilalon-jazo ohatran'izay le izy fa ity ne karaha iraisam-pirenena za aloha dia miteny any ministre ny fitaterana teo aloha hoe rahalahy mitandrema ihany ianao fa teneno zay marinao fa raha hita ibaby an'io ianao dia ianao rery zany mibaby an'io rehefa lazainao fa tsisy mahafantatra ny tany ambony dia ahita tantara eo ianao fa io ne ka FBI resaka juridiction américaine ny andrainy eo an-tanany fa tsy resaka hoe ao anosy sao dia veriny eo ao anosika hoe vitany hoe afaka fenipeninao ny tantara. Ankoatr'izay tsy maintsy miakatra any amin'ny prime ministre ilay fiaramanidina Boeing 777 olona maromaro zany aloha no tolotra ny fampanohavana amin'ity an'io ity efa 20 mahery zay ry tokona fahalamana 520 any mihitsy nikasika an'io hatramin'ny gardien aloha zany zao dia mandeha daholo hatramin'ireo tompona andraikitra samihafa dia ao anivon'ilay orinasa zay voakasika ilay UDAN dia eo koa ny ao anivon'ny ACM
ary hoito zany ny fivoarany mikasika an'io raha rehefa tonga teto moa zany zao le hoe mpanadiady avy any amin'ny amerikanina le hoe FBI dia ny olona manontany hoe le fanadihadiana ataon'ny FBI moa zany natolo tamin'ny fitsarana malagasy sa hoentin'ireo makany aminy hoe samy manao ny azy ve ao anatin'le izy dia izay aloha ny zavatra hitranga zany amin'ity an'io ity ankoatra ny baolina kitra rahariva dia samy miantsy toyany izy eo betsaka moa ny resaka mandeha tao anatin'ilay resaka Boeing 777 naharitra ihany le izy satria fa ray volana mahery kely eo zany zay zany vao hita hoe inona makaiza ao anatin'ity raharaha ity efa misy antsovonina nga ory technicien efa misy antsovonina dia raisiny anao ary miraba tompoko Allô miraba ya faly miraba ny tompoko dio afakitrindra mirabanao ramsera salama tompoko momba ny Boeing 777 io ataoko voalohany raha amin'ny fotoana za aloha eto tena miteny tena mety an'io raha ny rarana an'io enquête interne eto amintsika izy io zany hoe tokony ny fitondram-pandrakana malagasy na ny manapahefana eto no manao an'io enquête io dia zany hoe manao enquête en parallèle fotsiny ny FBI fa izay le zavatra tokony natao zay satria vao rarany lalàna zavatra flagrant be ohatran'io tsy mety tsy azo avelavela fosiny endrasany avany ivelany io na ino fa tena ny andro tena tiako hoe ny enquête parlementaire enquête parlementaire ny tokony natao miaraka amin'ny zany hoe tsy haiko moa dia eritreritry ny député nahoana momba le resaka toezaram-pirenena sady anao ambolesa le fitondrana satria efa manomboka mandovitry io za mahita an'izay amizao de rehetra efa manomboka miteny daholo ny fiangonana rehefa ala ny fiangonana zay fety hevitry ramoseno na hoe ahoana na ahoana fa rehefa ny fiangonana no miteny sy mioendreanao tena sarosarotra ihany tapaboaka ny voanao amin'ny zavatra io rehefa ny fiangonana zay mametsaka olana aminao dia tena latsapaka ao anatin'ny foniny FDK masina anatin'ny foniny piny zany fa zareo moa miteny foana le député reo faisana fahadimy ary maneny foana miteny foana simba ny TNR vao tsy mandeha iny isan'andro zay le izy voaneka amin'ny akabile zao olona ohatran'ireny no asian'le malohana le filoham-pirenena dia aiza le zavatra ianao maloto amin'ireny le matofilo satria any aminao daholo masin'ny olona hoe matoa reny nasiana mitondra tena mpitondra teninao le teniteny foana tsy malaza tsy mahi na io député miteny isan'andro dia enao no ambadiky zay ngova ka fa tsisy afa-tsy reny sisa no afaka miteny fa raha olona mandiny zavatra ny tiako hidirana le resaka hoe tokony enquête interne ary miresaka ny hoe parlementaire ianao aloha dia obedin'ny président sénat amin'izany ianao tsy mahatoky fitsarana nga ianao nahoana ianao mitady enquête parlementaire fantatra zany enquête parlementaire zany zao no zavatra mila fanovana lehibe goavana satria ianao manatena ny parlementaire sy ny voalohany ny fisarahan'ny fahefan'ny parlementaire sy ny fahefan'ny mpanatanteraka fa hatramin'izao dia tsy niriny ny mpanatanteraka ny parlementaire faharoa ny parlementaire ave tena manao zay ampandeha le parlementaire ankehitriny zany tena manao zay ampandeha n'le haute cour de justice le hoe fitsarana ny ministre sy ny karazany zay misy raha maloto momba azy zany ny zavatra mila fanamboarana mihitsy eto amintsika misaotra anao miteny an'izay enquête parlementaire fa misy tokoa ny zavatra zay miseho eto amintsika tsy maintsy atao raharaha-mpanjakana tena raharaha-mpanjakana ohatran'io ampiko koa enquête parlementaire momba ny tao ikongo zava-dehibe koa zany responsabilité mivantana ana ministère ny fahasalamana zany dia aloha misy enquête parlementaire saingy misy parlementaire anankiray raha tao akaiky ikongo tao mba niteny momba n'le izy ny tapenany izy mba manampim-bava azy gouverneur no tendrena gouverneur ny tendrena iny le député iny moa zao dia nitakin'le hoe anasorana n'le gouverneur satria hoe namitaka dia ny directeur régional en santé aloha zany no nilasa zay directeur en santé nilasa fa tsy le arak'le voalasa teo satria moa nalaza be le resaka photoshop indray le resaka tamin'iny zavatra ohatra zany donc raha sina ty antso manaraka ty ro rehefa vonina anao ary miaraba tompoko salama salama tompoko salama tompoko tsy ahitona fantary
Yang tinaka ireryako mahery mba nananako siasa miatro. Raha mbola tany am-pianarana tena nalaza ny atao hoe pasteur Andriamanjaka Safany. Mbola tsy tonga teto Madagasikara fa mbola tany firy. Hoe docteur en sciences politiques, docteur en théologie. Nilay ihany malagasy na kristianina etikay manaty kristianina etika. Anisany bady ny fitondran-dratiraka. Tena fahandratiraka anana tena tany mitibony teto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ary anisany mana Andriamanitra miasa Andriamanjaka ny anarany. Ary ty fitondran-titina ny ampahandra-valomanana misy any hoe tonga ao anatin'ny fanjakana AKFM tiako lazaina dia izao. Andriamanitra andro Rajoelina ile zanaka mpanao politika ny tantana taranana Antananarivo dia olona miaraka amin'iny. Fa Antananarivo dia mety mitaranaka mpanao politika ary anisan'izany ny AKFM manana ny lazany ny tantana Antananarivo. Ny dikany dia izao. Tononona Daniel Dara-Jacob, pasteur zany. Rémi Albert, Mopé zany. Ny pasteur any asina Andriamanjaka. Tononona zany. Olona nanany laza ary parlemen mexicaine maro tsy nanana filanadinika zany teo sehatra politika satria hoe taratsy vao izao. No zany azo ireariana ampananana zany zany. Fa tsy omena maso ao anaty fitantanana gabaraka atao mitondra kely. Fa mankitikeny anazy vahoaka mietrehitra hoe aiza mpitondra fiangonana amin'izao fotoana izao. Fa nio-kevitra moa tena nataony teo tsy dia tena ohatran'ny mampatsiahy tantara izy fa eny mety misy anona ihany eo anelanelany eo fa majaina ny hevitro ajiana ny hevitro Nathalie izy mety mbola afaka manao ianao rehefa avy eo raha misy antso hafa tonga dia ampidirina izy mba tsy handrela loatra. Miaraba tompoko. Allo. Miaraba. Allo. Miaraba tompoko. Miaraba. Salama e. Pare. Eny ary mindao ary mandroso ianao ary. Aia any teny tsotrapitika ary miaraba amin'ny pasteur aloha tonga soa zany izy. Antenentenena tsy irery pasteur hoe somary fanonatan fito zany. To pasteur Vava Sendasina. Pasteur le farany teo. Dia azo tany Sendasina ary graveko. Dia hoe nona palaza azy teo hoe manondraka ao anaty rano. Ty ary mitady kiditra fototrozona antanana ao anatin'le saka. Ahoy zany. So dia tsy mety zany. Tokony fatorana mihitsy mbe zaho raha tsy hidiana fa mitadinao eo am-piry fotsiny. Efa mahasasy fahaty manaraka hoe inona fa tsy resaka hoe efa ty samy fa misotrapitsaka. Eny ary. Eny ary inona tena lazaina amin'ilay manondraka le omby mitondraka ve? Angamba le mampatsiahy toriteny tany any collégium manko izy mitondraka zany angamba le izy. Ka miresaka an'le fiangonana amin'ny ankapobeny tsika moa dia lasa miresaka an'le omby mitondraka esoro ny omby. Ny zao ange zao ny resaka tsika teto amin'ity onjam-peo ty foana dia ny hoe alao hanam-panahy araisina hoe olona manam-panahy le madinika sy marefo reo olona ambanimbaniny mpitondraka ataony hoe fahanana varomora fotsiny sy ny sisa dia hoe handady aminy. Reo olona reo ndray koa no ataon'ny sasany zay manohitra mpitondra hoe olona ohatra fa olona fa mivarotra fanahy olona vidiana amin'ny koveta loranjy. Ny anjarantsika raha mihaino ny mpitondra favahantsika ninninny io na silamo aza. Ny anjarantsika dia ny manaja an'ireo olona madinika sy marefo reo manam-panahy reo ary manome aim-panahy azy hijoro amin'izy hoe mendrika aho za tsy andevozin'olona za tsy vodin'olona amina koveta ary za koa afaka miavo tena. Ny manome an'izay aim-panahy zay everiko fa anjarantsika olon-tsotra rehetra zay satria ny fiangonana dia efa niteny foana ny fiangonana asa itsika ve manantena hoe izy no isolo ny anjara asantsika so dia mba anjara asantsika
amin'ny olona mba manam-panahintsika koa no manao hoe tsisy firenena vanina eto rehefa ireo madinika indrindra ireo no atao ohatran'io. Zay zao sationany fa mahatonga mahasamy teny an'izay hatraty atapona nge hatraty amin'ny profesera nge zao hoe de efa heverina fa tsinitsinina amin'ity firenena ity ny mpanao zavakanto ny zany rehetrarehetra zany eto amin'ity firenentsika ity a mitovy amin'le atao amin'le ary amin'le madinika sy marefo sy malahelo ary no atao amintsika rehetrarehetra rehefa tsy ao anatin'ny tambazotran-dry zareo tsika rehefa tsy ao anatin'ny tambazotran' le mihevitra azy ho Andriamanidatsaka eto any Gaboneo izy mivavaka de naresy ny ekipam-baolina nitsofo nohony a ny nitsokanena avaratra moa sasany atsimo de mijanona ny rivotra tetsa efa olona mihevitra azy ho Andriamanidatsaka ny eto ary olona mihevitra hoe izy ny tompon'ny marina izy ny tompon'ny marina na de misy ankety be takinina mandeha reo a tsy ny fitsarana tsony tsy ny polisy ny gendarme tsony fa izy ny tonga amin'ny teny hoe zao marina ka zay no misy atsika zao daoary oraisitsika ary ty antso manaraky ty a miaraba tompoko allo ena tompoko allo ena yo ya miaraba anareo rehetra tompoko salama tompoko ya miaraba ny FDTM aloha nazo ny brofolo be vaovao a reka amin'ny président faharoa resaka raharam-pirenena ny raharam-pirenentsika resaka tsy hoe enquête parlementaire ny zavatra misy anie de zao hoe reo parlementaire reo ny akamaroan'ireo de bakeo ny fitondrana ary nalany an'ireo de efa namasaka taondohany hoe lany tamin'ny anarany fitondrana ka na inona zavatra mitsangy eo zany de mazava ho azy fa tsy afaka mikofoko reo a ary tsy afaka miteny kanefa ny tiako tenenina de zao raha miteny mera-pirenena zany de tsy mahalala ny andraikitra sahanina fa matahotra amin'ny fahefana fanatanteraka nefa zany na miteny mera-pirenena zany tokony aleo tena tanteraka zany tsy bakeon'izan'izy nefa ny zava-misy zao de bakeony zay teny fitondrana ihany no araha ka raha nresaky nareo hoe enquête parlementaire de za manao hoe zava-pona ihany zany satria zalamy maro audition de resaka triple sept io triple sept io ranga de zao a tsy ho vitan'ny olona ambanimbany io fa tsy maintsy ny faratapony mahafantatra an'io ary lainga be zany hoe any amin'ny faratapony tsy malala inininy zany laingy zany raha sao tokantrano fotsiny tokantranonao ve ianao ray iny sy ny responsable voalohany eo de misy zavatra mitrango de rehefa mitranga le zavatra ohatra hoe de vokatry manambatra zanakao de hoe tsy fantatro tsy maintsy mba fantatrao ihany io fa tsy nalalalay teniteniny zay sotra tompoko ny enquête parlementaire moa juste hoe mba information fotsiny enquête parlementaire rehefa mijoro le vondrana mpanadiady iny a de ireo ataontsika hoe vondrana misy eo anivony anteny miera zany a de tsy maintsy voasolo tenao avokoa zany hoe misy avy amin'ny mpanohitra ao avy amin'ny tsy miakiny ao ny ataontsika hoe vondrany miarady amin'ny fitondrana zay zany mandrafitra ny enquête ary olona 2010 ao zany mandrafitra an'le izy raha ohatra ka de fa matoy tsy rosona misy lafiny arabola moa eo fa maromarina kokoa de hoe raha ohatra ka maromaro anisa le mety tsy hitovy hevitra ao anatin'le izy am'le fandrafetana le groupe de mety sarotra ihany ho an'ny etiapita zany ny andray any valiny eo ka ny an'ity le ny amin'izao fotoan'izao ange ny président ny Sénat sy ny président ny anteny mera-pirenena mihitsy no la ny andro manao hoe tsy mila enquête parlementaire zay tsy manao motion de censure motion de censure sy ny tsisy zany hoe afaka miteny an'izany izy zany misy mpanohitra fa afaka miteny an'izany izy ohatra hoe ny ato tsy mba zaza satria fa zay kosa sy efa zay le lalan-tsainy ataon'le rianany moa de manaraka an'izany aty am'le ianao le mpanontany teo nanao hoe tokony tsy itokisana ntsony reo satria izy maro anisa ao a anjaratsika zany no mijery ny fomba andrafetana ny parlement ihany ko mba tsy ohatra zany mba tena ahoana masy mandidy ao amin'ny fahefany mitsara sy manitsy ny mpanatanteraka fa zao tsika miteny zao nge mpanatanteraka no mitsara sy manitsy ary manitsaka mihitsy ny
parlement eny ary raha fa misy antsovonina indray eo a dia raisitsika izy miaraba tompoko miaraba salama allo mitemo mafimafy kely ianao ary salama tompoko azavaina kely ngamba le nitondraka le natondraka atongobe tsy azon'olona sasany le izy de tondraka ohatra hoe misy volon'olona kasaka ohatra zany de avy le olo nihinanany le izy de aloha asorona aloha le omby zay vao antanina le tompony fa tamin'iny fotoana iny manty ny teniny député 5 betaka aloha le pasteur hafahafa ihany raha hoe pasteur no asaina mibebaka efa mahatakatra zany izy indra izy olona manana doctorat sotra tompoko ka le omba mitondraka ange zao hoe fanoharana vetivety iny fa takizao mifanao rehefa misy omba mitondraka tsy hoe mitondraka iny dia asorona dia anyarina misy omba mitondraka ndray koa eo dia anyarina misy koa dia miady sy mifamonony ray fokotany fa ny fanao misy dina-pokotany misy fierovana ny volomaniry misy fampitandremana momba ny omby zany ny fanao ka ilaina fianona ihany le fitenenana satria lasa mifame fo fotsiny mila dina-pokotany dikan'le izy mba tsy hiverina tsony tsy anyroa tsy antelo eto amin'ny fokotanitsika ny omby mitondraka amin'ny volon'olona ndao ary efa misy antso manaraka indray areo miaraba tompoko salama eny tompoko Jésus, tu dors jusqu'à maintenant. Ah là là, tu es muet, tu es aveugle, tu es... Ah, oh là là, tu ne vois pas l'accent grave sur la tête du peuple malgache. Non, 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 non. Jésus, moi, je ne dors jusqu'à 1 milliard, 2 milliards d'années jusqu'à maintenant. Mais l'église, ils dorment. Donc, l'église, réveillez-vous, levez l'âme. Réveillez-vous. Attention, hein. Je ne dors jamais jusqu'à maintenant. Bye bye. mba misy eny misy io raisina ihany ohatrany hoe mahatsiaro an'le iran'izy telo langy ry tokora fahalomanana ry Samuel sy Rakika sy ry iza le miran'iny Kristy moa ny titran'ny iran-jalary efa maheno an'le olona maneho hevitra to tsy de tena fantaninany azy raisina aloha ty antso manaraka ty miaraba tompoko mba misy tsikitsiky kely kokoa maraina moa ny androko andao za tsisy miaraba re tapaka izy verenana ihany fa tingeny zavatra mba tsy haiko le izy hoe ina mahatonga le fitenenana hoe rehefa nampitondra voafidy to zany rehefa tonga filoham-pirenena lazainy ety zany de hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra izay zany raha izy moa le mpaneo hevitra isan'andro matetika eto amintsika le atao hoe Davida kely ialain zany de zay zany efa io aloha no eo zay no fa sitrak'Andriamanitra maninona rehefa ty amin'ny fiangonana zany misy tragna loatra de lasa zavatra hafa ndray le fomba fahitana ny hoe zay ve zany no fanohitra am'zany zavatra zany le izy hoan'ny mpino ange misy anankitelo hoe iny ny sitrapon'Andriamanitra soran'izy de raina amin'izay nataony a rehefa zavatra mahafapo-anao olombelona kely aty zany fa misy koa fomba anankiray hoe fisedrana tolotranao fa mahalala ny itondrany anao Andriamanitra de misy anankiray fanotelony hoe mieritreretantsika ary mibeba fa misy zavadozana zavadratsy nataontsika matoy io natao amintsika eto de ajany keo zay ajany keo zay raisina ny antso manaraka miaraba tompoko salama eny tompoko eny tompoko ny zahatra mampanahirana manko de zany volana ny fotoan'ny fitikeny de efa mitsangana sady indray reto le asa atao hoe atao amono afo anome ahoana re zany filaza azy atao hoe anfikondroan'ny fitikeny ma hoe hitanareo izao no ataon'ny fitikeny
dia mitsanga n'ireo olona izay tsy mahay zany hoe inona ny tena tokony fitantanana ny firenena. Fa dia rehefa miteny dia miteny moa ilay solombavambahoaka izay tenenareo hoe za hoe zao miteny tsintro ny namana sady ny solombavambahoaka mpanao gazety tsy tonona moa ny anarany. Fa dia manana olana amin'ilay DKM manokana mihitsy ny amin'izany hoe rehefa olona ohatr'izao no mitahiro amin'ny DKM satria baranany ve zany mitondràna an'ilay sy ny fanjakana. Fa tsara koa ilay toroten'ny pastora Lutheran zany fa mafy re tena mafy ka tsy fantatro hoe ity fitondrany ity moa efa namozy tokatra zany nalatsara varatra raha ohatrany hoe tsy maheno zay zavatra mitodika ao amin'ny lamosiny eo sa inina tsy hoenona reny resaky reny. Ka raha ohatra ka voafity ny FTN na voafity amploa ny FTN amin'izao fotoana zao dia mitombo misan'ny olona manana tenenina momba an'izao fanjakana izay ihany angamba mahadio sotra faneokevitra ihany faneokevitra isika moa amin'ny ankapobeny ny fandarantsika aloha tsy le tena hoe miditry resakarana miady-hevitra na momba ny resaka finoana na fivavahana fa actualité moa iny tady dia ohatrany hoe sarotra ny anaovana digny analyse ary ny olo-pirenena koa malalaka ao anatin'ny faneokeviny da raisina ny antso manaraka re mirava tompoko eny ary Sadek tompoko président Sadek le loha-pirenena inketikevitsy za tsy nadevitra mihitsy hoe tokony ho président fa tsy tokony ho président fa ny aliany saiko fotsiny hoe ary izy io ve tsy manaraka amin'ny processus démocratique le olona mitantana ny Sadek eo asa zaiko ny hevitra. Raha ohatra ka misy olona manao hoanao fitokonanao aminao ka foananao tsy avilanao anao dia mbola zay ve la ilaikitsy mbola mito an'le filohan'ny Sadek hoe zay manaja ny fiainsa démocratique manaja droit de l'homme manaja tokony manana an'izay izy satria zareo manko mieritreritra hoe ny aza tonga dia any amin'le tsy azo ahongana ny filohan'ny Sadek zany dia any amin'le fanomkanam-panjakana tonga dia niteneniny zareo io tsy miongana trony any tonga dia buan zareo zany hoe le kazona fahefana no mahamay anazy fa tsy amin'le filohan'ny Sadek azy. Le filohan'ny Sadek iny manana andraikitra bebe mihitsy ny ao amin'le firenena misy azy aloha manaja ny demokrasia zay vao afaka manao an'izay ianao ka inona mipepetra hoe tena marina de fa tsy ho azo ahongana tokoa izy raha ohatra ka tsy manaja an'izay zavatra izay sady inona no miazona azy ao anatin'ny fipetrahana Sadek iny. Dia raisiko amin'ny maha olo-pirenena antsika samy malagasy eto hoe no hoe filohan'ny Sadek izy dia efa lazainao iny tsy iverenana inona natonga azy filohan'ny Sadek izy moa nilaza hoe tena fifidianana dia tena izy mifaninana tamin'ny tonga nisy fa dia efa anjarany zao no ampitondrana an'io ny hoe fenitra demokratika sy ny sisa manampy voalohany na Sadek ny Sadek dia ny masy mandidy an'ity faritry Afrika ity samy masy mandidy eo amin'ny taniny voailika zany fanjanahan-tany zany na amin'ny endriny tranainy na amin'ny endriny ankehitriny voailika zany ary tsika rehetrarehetra miaraka ato amin'ny Sadek ato dia manana ny lanjantsika na ara-piarina ara-toekarena sy ny sisa eo anatrehan'ny zao tontolo zao mihitsy zay ny andraikitra tena lehibe ary koa ny fandripalemana amin'ity faritra misy atsika ity zay ny tena zava-dehibe amin'le Sadek ny ataoko hoe raisiko amintsika samy malagasy ilay izy dia zao ngeno izy farafaratsiny ianao mba homme d'état zany hoe mba manana fahatakarana tondra firenena ianao fa itsika hatramin'izao zany ve tia mitondra atsika ity homme d'état ve samy homme d'état ny ao amin'ny Sadek ka izany ve tia atsika ity itsika atao anatiny ny mila mamolaka azy mba ho amin'izany hoe ny firenena ny tany sy ny firenena no andraikiny fa tsy zara ricantonné tsy andehanao amin'izay tiany manokana eto amintsika zao amin'ny findorana io rangahy io
ny androm-panjakana rehetra hoa tsy misy zay masy mandidy eo amin'ny misy azy na raisinao ny député, raisinao ny fitsarana, raisinao ny fahefana inona ty mpanao lalàna sy ny fahefampitsarana zany tsy misy fa izy ihany sy ny tambazotra miaraka aminy sy ny fianakaviany no mandidy tsy masina eto amin'ny firenena. Any ny tena resakitsika dia adiditsika malagasy manitsy an'izay sady eky tsy hiditra amin'izay raha tsy efa tonga any amin'ny tenina tsotsoro-mamba isarahana aminy angaha tsika zamanantena herim-pondrahalahy hanao ny tolona zay tokony ataontsika eto amintsika. Eny ary ao indray ny antso manarakara miaraba tompoko salama miaraba sotradio be se fifantasy sar miaraba miaraba anareo miaraba miteny salama tompoko afinaritra tiako ambara de momba zao raha misy eto amin'ny tanàna izy boa raha azo tena hoe zaka ny lalàna zany fanjakana mitondra firenena maro raha zany zavatra tena atao hoe ohatrany hoe tsy lalaoalakizy tsy eto amin'ny tanàna io milaza ena hoanao lalam-bely lalana zana lisy fa fanaovana korsakalisy mbola vita fo de zavatra nytenena de ankolometra raha pitana de averana tapaka avany aminao le izy tapakavany aminao izy tsy natao hitondra tsy mahazaka fitondrana zao izy moa le nisy nyteny teo hoe mbola tody hatrany amin'ny za raha mba namerotaona azy tamin'izy vaovao fidy zao manko itsika rehetrareto de matetika amin'ny teny hoe tsy mahay io tsy mahazaka io tsy sinsisa tsika de ohatrany manantena hoe azo soloana olona mitovy amin'ny any de mba mahay mba mahazaka zao ny tandremo mahay any amin'ny tandrify azy izy fa tsy mahay ny aty amin'le andrasantsika ny andrasantsika de hoe republika ty safidim-bahoaka ty zay mahasoa amin'ny vahoaka ny tena tokony ho hain-dehibe tsinjoviny le fitondram-panjakana fa ny mampahay azy ninonino nataony na manangana sekoly manara-penitra aza de zao aiza ny business momba an'io remby tia de fanjaka piremby fitondrana piremby zay no misy eto le filazan'ny vazaha-pandalindalina moa rehefa miresaka Madagasikara de tsy samy teny akory izy hoe état prédateur fa ny marina le elita ny mahazo loha zany amin'ny mpandalina amin'ny ekonomia any hoe ny elita ozy de tsy mba mizara tsy vitany hoe tsy mizara tompoko fa miremby zay eny ary anaraka dokam-baitra vitsivitsika dia manohy ny fandarana indray orin'izay ary